manao izao fanambarana izao ny mpikambana rehetra ao amin'ny conseil scientifique any université any Mahajanga. Voalohany, tsy pahinay tanteraka io fanesorana ny filohan'ny université io satria tsy misy faute grave nataony. Noho izany mitahatra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny activité pédagogique rehetra, fampianarana, fanadinana, soutenance de thèse, examen clinique, manomboka ny alatsinainy 1 Aogositra 2024 eto amin'ny université ny Mahajanga mandritra ny fotoana tsy voafetra. Takinay tsy misy fepetra ny amerenana, tsy misy atakandro ny filoha Rabesa Zaferantoanina eo amin'ny toerany mba tsy hisiny ny taona fotsy eto amin'ny université Mahajanga, ary indrindrindrindra koa mba hisy ny fanadinana baccalauréat eto amin'ny université Mahajanga.